nahatratra izao zoma masina izao sika ry havana, ny ilo-hevitra dia hoe ny mahazanak'Andriamanitra azy no namonoana azy, ny mahazanak'Andriamanitra azy no namonoana azy. Homanintsika ny salamo faharaiky amby efapolo, ho arahan'hira fahavalo amby sivifolo andininy voalohany sy ny faharoa dia isy vavaka. Salamo faharaiky amby efapolo, hira fahavalo amby sivifolo. Salamo faharaiky amby efapolo, hira fahavalo amby sivifolo andininy voalohany sy ny faharoa. Iombonantsika izany salamo izany. Sambatra izay mahatsiaro ny malahelo, Jehova mamonjy azy amin'ny andro fahoriana. Jehova hitandrina azy sy hiaro azy tsy ho faty. Atao sambatra ambonin'ny tany izy, ary tsy mba tolotra ao amin'ny sitrapon'ny fahavalony. Jehova no anazy ambonin'ny farafara tsaboana azy, ny fandriany rehetra eo am-parariana dia ovanao. Hoy izaho, Jehova o mamindrafo amiko, sitrano ny fanahy fefa nanota taminao aho. Ny fahavaloko maniry aho ho simba ka manao hoe, raha ho vilany ho faty izy, ka aoka ho very ny anarany. Ary raha avy mamangy izy dia miteny zava-pona. Ny fony mamory faharatsiana ho amin'ny tenany, mivoaka ny verany izy ka milazalaza. Mitakoritsiaka ahy izay rehetra mankahala, misaina nisy ratsy ahy izy, teny zavatra ratsy ho izy no ahidina aminy. Ary raha mandry izy dia tsy hitsangana intsony. Nisakaizako izay natoky ahy, sady ninona ny aniko, nanangina no mela amin'ny tongony amely ahy. Fa ianao kosa Jehova mamindrafo amiko, ka atsangano aho mba hamaliko azy. Izao no ahafantarako fa mankasitraka ahy ianao, dia nitsianako rano fahavaloko aho, ary ny amiko dia manohana ahy amin'ny fahitsiko ianao, ka mampitoetra ahy eo anatrehanao mandrakizay. Isaorina ny Andriamanitra Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen dia amen. Misaoranao zay Tompo mbola afaka manao, manantanteraka zay herinandro masina izao ka tonga amin'ny zoma masina.
eny tompo sady manetry tena manondritra ny karemy izay no misy manery anay koa betsika ireo izay tsy mankasitraka ny fiangonana manao hoe sakoa izay iazay tsy afaka mivavaka intsony ireo tsy afaka monjy fiangonana intsony ireo satria na dia firenena kristianina ary eto Madagasikara maro ny mankahala izany fivavahana kristianina izany maro koa ny kristianina anarana fotsiny ireny dia manenjika anay manondromolotra anay satria mihidy ny fiangonana za amin'ny deranay anao kosa ankalazainay anao fa tsy voahidy eo anatin'ny fiangonana kosa ny fanahinay fa tarity ny fanahy masina hivavaka hatramo ka na dia mitakoritsika ary ny mankahala anay ho ny mpanao salamo dia ianao Andriamanitra kosa mitsangana ka mamindra fo aminay ianao mitsangana ka manohana anay manohana ny fanahinay isaorina anie Jehovah Andriamanitra ny Israely izay mampitoetra ny fanahinay tsy angozoozo ka anao hoe nahoana ny mitanondrika anatinay ny fanahinay misaotra anao izay tompo fa mbola afaka mandray izao fanompom-pivavahana zao isa-tokantrano samy toerana rehetra velonay ny izay trapamonjena hatramy nataonao vaovao isa-maraina ny famondram-ponao tsy noho ny herinayna mitanjakay fa noho ny fiarovanao mahasoa no ianao manangona anay tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany eo mba amin'ny elany tahaka ny liona mierina mihitsy ny fiarovanao anay misaotra tompo misaotra ry Kristy misaotra ry fanahy masina ko mianta aminao zay Kristy hatreo feno izao fanompona masina izao hidina isan'ny tokantrano ianao anatrika anay amin'ny masinao feno antra ny tananao feno olatra ka ianao fanahy masina mihitsy ho nanamasina ny tokantrano tsirairay anamasina amin'ny tempolinao masina dia izahay tsirairay avy izany fa fanompom-pivavahana dia ao anatin'ny olona ary ao amin'ny olona mandrakariva satria fiangonan'Andriamanitra dia izahay izany ko faly sy ravo izay mompeo manambatra ny feonay amin'ny vavaka ny ampianarin'i Kristy izay manao hoe rainay hoe zanan-danitra ho masina ny anaranao ho tonga nay ny fanjakana ataonay ny siraponao hoe ety an-tamy tahaka nan-danitra mihona ny anina sazao anay ary mamela amin'ny heliko tahaka ny naminalaziloko taminay azo mitonana amin'ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy ho anao ny fanjakana sy ny hery ho anao ny voninahitra mandrakizay amen hipetraka isika hiomana amin'ny fianona amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny ira fahavalo amin'ny 7:7. Ny soratra masina izay voalahatra ho antsika amin'ity anio tiriavako dia ny Marka 4:7, ny 2:7 ka hatramin'ny 2:7 farany, ary toy izany amin'ny 5:10, ny 2:1 ka hatramin'ny 1:7. Marka 4:7, ny 2:7 ka hatramin'ny 2:7. Toy izany amin'ny 5:10, ny 2:1 ka hatramin'ny 1:7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitondran'i Jesosy ho any ampisorona be izy,
ary niangona teo aminy lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loolona ary ny mpanora-dalàna. Ary Petera efa nanaraka azy teny lavidavitra eny hatrany amin'ny kianjan'ny trano mpisorona be, ary niara-nipetraka teo amin'ny mpiandry raharaha izy ka namindro teo anilan'ny afo. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny Sinedriona rehetra nitady vavolombelona epanga ny Jesosy hamonoany azy, nefa tsy nahita, fa maro ny ampangalainga azy, nefa tsy nifanaraka ny fiampangana. Ary nitsangana ny sasany dia ny ampangalainga azy nanao hoe, izahay efa nandre azy nanao hoe, izao andrava ity tempolo nataony tanana ity, ary amin'ny hatelona dia hanangana hafa izay tsy hataony tananao. Fa tsy nifanaraka ny filazany na dia tamin'izany aza. Ary ny mpisorona be nitsangana nankeo afovoany dia nanontany an Jesosy ka nanao hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona ny ampangany reto anao? Fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory. Dia nanontany azy indray ny mpisorona be ka nanao taminy hoe, ianao va ny Kristy zanaky ny saorana? Ary hoy Jesosy, izao no izy. Ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanany hery sady avy eo amin'ny rahony lanitra. Ary ny mpisorona be nandritra ny fitafiny ka nanao hoe, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Efa renareo ny fitenenany ratsy. Ahoana no hevitrareo? Dia nataon'izy rehetra fa mendrika ho faty izy. Ary ny sasany nandrora azy dia nanarona ny tavany sady namely tamimaina azy ka nanao hoe, maminania, ary ny mpiandry raharaha namely tamimaina azy koa. Ary raha nitoetra teo ambany teo ankianjan'ny Petera teo kianja Petera dia avy ny anankiray amin'ny ankizivavy ny mpisorona be. Ary noho nahitany Petera namindro izy dia nijery azy ka nanao hoe, ianao koa nomban'i Jesosy avy any Nazareta. Fa izy nandaka nanao hoe, tsy fantatro sady tsy azoko ny teninao. Dia niala eo am-bavahady izy ary nisy akoho naneno. Ary ilay ankizivavy nahita azy indray dia niteny tamin'izay teo anilany hoe, io lehilahy io mba namany reny. Fa izy nanday indray, ary no niafaka kelikely izay teo anilany koa dia nilaza tamin'ny Petera hoe, naman'ireo tokoa ianao, fa Galileana ianao. Dia niozona sy nianiana izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy lazainareo izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneny fanondroany. Ary Petera nahatsiaro ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno fanondrony dia handahy intelo ianao. Ary noho nieritreritra izany izy dia nitomany. Ary niaraka tamin'izay raha vao maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona sy ny loolona sy ny mpanora-dalàna mba amin'ny Sinedriona rehetra dia niara-ny saina ary namatotra an Jesosy ka nitondra azy dia nanolotra azy teo amin'ny Pilato. Ary Pilato nanontany azy hoe, ianao va ny mpanjakan'ny Jiosy? Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, voalaza anao. Ary ny lohan'ny mpisorona ny ampanga azy zavatra maro. Ary Pilato dia nanontany azy indray hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Izao amarony zavatra iampangany ianao izao. Fa Jesosy tsy namaly intsony, na dia indray mbava akory aza, ka dia gaga Pilato. Ary isaky ny avy ny andro firavoravona dia fanao ny mandefa mpifatotra iray izay angatahany vahoaka. Ary nisy anankiray ilay atao hoe Barabasy nifatotra tao mba amin'ny mpikomy sasany izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Ary ny vahoaka niakatra ka nangataka azy hanao araka izay fanaony aminy. Fa Pilato namaly azy ka nanao hoe, tianareo va raha ny mpanjakan'ny Jiosy no alefako anareo? Fa fantany fa fialonana no nanoloran'ny lohan'ny mpisorona azy. Fa ny lohan'ny mpisorona nanome fony vahoaka, fa leo Barabasy no nalefan'ny Pilato ho azy. Ary Pilato namaly ka nanao taminy indray hoe, ka inona ary no ataoko amin'ilay ataonareo hoe mpanjakan'ny Jiosy? Ary ny vahoaka niantso indray hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary hoy Pilato taminy, fa inona moa ny ratsy nataony?
nefa vao maika ny antsoantso izy ka nanao hoe homboy amin'ny azo fijaliana izy, ary Pilata sitraka tamin'ny vahoaka ka dia nandefa ny Barabasy ho azy. Fa Jesosy nasain'ny kapoina dia natolony azy mba homboina amin'ny azo fijaliana. Ary ny miaramila nitondran' Jesosy eo an-kianja dia ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila namany rehetra, ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy, sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatrony ny lohany. Ary dia niarahaba azy hoe izy arahaba ry mpanjakan'ny Jiosy, ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy, sady nandrora azy dia nandohalika sy niankoka teo anatrehany. Ary rehefa nanao azy ho fiomehezana izy dia nanala ilay lamba volomparasy teny aminy, ka nampitafiny azy indray ny fitafiny, ary dia nentiny homboina amin'ny azo fijaliana izy. Ary Simona Kireniana, rain'ny Aleksandrosy Rofosy, izay nandalo avy tany an-tsaha no tereny tondra ny azo fijaliana Jesosy. Ary Jesosy dia nentiny teo amin'ny tany Golgota, izany hoe raha dika fitoeran-karandoha. Dia notolorany divay miharo miora izy, nefa tsy nentiny sotro izy. Ary rehefa voaombony tamin'ny azo fijaliana izy dia nanaovany loka no fizarany fitafiny haitany izay ho azony avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanameloana azy dia voasoratra teo amboniny hoe mpanjakan'ny Jiosy. Ary nisy jiolahy roa no homboina tamin'ny azo fijaliana koa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy, sady nifikifidoka nanao hoe hia, ry lay maharava ny tempoly sy mahatsangana azy amin'ny atelona, vonjeo ny tenanao ka midina hiala amin'ny azo fijaliana. Ary toy izany koa no faneso ny lohan'ny mpisorona, fa niresaka izy sy ny mpanora-dalàna nanao hoe namonjy ny sasany izy fantenany tsy hainy vonjena. Aoka Kristy, mpanjakan'ny Israely, hidina hiala amin'ny hazo fijaliana ankehitriny mba ho hitantsika ka hainotsika. Ary ireo niaraka nomboina tamin'ny hazo fijaliana dia naneso azy koa. Ary nohony tamin'ny ora fahaenina dia tonga maizina ny tany rehetra, ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe Eloi, Eloi, lama sabakitany. Izany hoe raha dika, Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana dia mahafoy ahy ianao? Ary ny sasany izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe indro miantso ny Eli izy. Ary ny anankiray niazakazaka dia nanatsoboka sponge tamin'ny vinaingitra, ka notohizany tamin'ny volotara dia natony ho tsetsefiny Jesosy, ka hoy izy aoka hoe izahantsika na ho avy hampidina azy Eli na tsy. Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy. Ary ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny raha nahita fa afaka toy izany ny ainy dia nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitreny, ary isan'ireny Maria Magdalena sy Salome ary Maria reny Jakoba kely sy Josesy, izay nanaraka azy ka nanompo azy fony izy tany Galilea, mba amin'ny vehivavy maro koa izay niaraka taminy niakatra tany Jerosalema. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isaorana ny Tompo noho ny filasan-tsara.
mivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay io, ny soratra masina izay nivakina taminay teo dia manambara mitantara ny fijaliana izay niaretanao, ny aminanom-bonanao tamin'ny azo fijaliana, ny mahazanak'Andriamanitra anao izay namononanao. Mananteny izahay Tompo, raha miomana handre ny fampianarana ny afatra avy aminao indray ankehitriny, fa hanazava ny foa mampananay ny sainay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka mba hanananay fifantohana Tompo anay tsirairay izay manaraka izao fampianarana izao. Izany mivavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho anao izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminao niny fahasoavana mba amin'ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny mahazanak'Andriamanitra azy no namonoana azy. Rehefa nanorina ny fanasamy tompo i Kristy dia nankany an-tsahany Getsemane nivavaka. Ny mpianatra tsy nahavita nivavaka fa resy tory. Taorian'izany dia tonga i Jodasy niaraka tamin'ny vahoaka sasany sy ny miaramila isambotra azy. Izay no perikopa mialoha. Fa nyzao raisitsika izao kosa fampianarana ataontsika dia manomboka amin'ny 7:50. Ny fitsaraam-piangonana, ny synedriona dia fitsarana jiosy. Nahazo alalana amin'ny fanjakana romanina ny jiosy hanangana fitsarana atao hoe synedriona ary efa ela izy io. Mitsara ny raharaha amin'ny jiosy rehetra indrindra ny raharaha-pivavahana. Raha amin'ny tokony ho izy dia manamelika ho faty aminy tsy azo ny atao. Fa afaka manasazy izy, mampigadry izy sy ny tahakan'izany, ary misy miaramila mihitsy ambany fifehezan'ireo. Ireo ny sambotra ny Jesosy. Rehefa nandeha ny fitsarana ara-piangonana araka ny hitantsika, samy miteny ny olona nefa tsy hita izay tena hiampangana azy. Tsy ny fanaraka ny fiampangana ozy izy. Tsy ny fanaraka, samy miteny, hita fa tsy mavesatra. Tsy mavesatra ny sarja hoy izy nareo ana amin'ny fitsarana. Ohatrany tsy tena mavesatra tokony hafaty le izy. Dia sahiran-tsaina izy ireo. Ary izany natonga ny mpisorona be nahita hevitra. Vakitsika ny Marika 7:20, ny andininy faraika-mbienimpolo, andininy faraika-mbienimpolo sy ny faharoa-mbienimpolo, andininy faraika-mbienimpolo sy ny faharoa-mbienimpolo vakitsika. Fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory. Dia nanontany azy indray ny mpisorona be ka nanao taminy hoe, ianao va ny Kristy zanaky ny isaorana? Ary hoy Jesosy, izaho no izy, ary hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy any amin'ny rahon'ny lanitra. Nanontany ny mpisorona be ny maizy azy amin'ny Jesosy mihitsy nanontaniany, ianao va ny Kristy? Tsy vitany hoe Kristy nanontaniany fa zanak'ile isaorana. Ny jiosy manko tsy manonona foana ny anaran'ny Tompoandriamanitra. Le hoe isaorana eto dia solony hoe Jehova. Ianao ve no Kristy zanak'ile isaorana? Jesosy rehefa namaly zany ho izy. Izany hoe izany ho izy zany dia Jehova koa ndikan'izany. Izany ho izy. Ary mbola nampiana hitanareo zanak'olona mipetraka ankavanan'ny hery. Ankavanan'ny hery zany fantatry ny jiosy tsara fa mitovy amin'Andriamanitra. Tsy azo petrahana ny ankavanan'Andriamanitra afa-tsy izay mitovy aminy aminy. Dia ny zanak'Andriamanitra izay mitovy aminy. Inoan'ny jiosy zany? Fa tsy inoan'ny jiosy dia hoe tena marina io tenin'ny Kristy io. Izay ny tsy inoany. Inoan'ny jiosy fa ny Mesia ny Kristy dia mipetraka avanan'Andriamanitra. Fa izy io tsy le Jesosy itsy.
Rehefa nare zany mpisorona be dia nandritra ny fitafiana amin'ny jiosy zany mandrovitra fitafiana zany dia fahatezerina faratampony horaire ho izy tsika. Tena zavatra tsy faseho masoandro nataon'ny olona raha vao mandrovitra fitafiana amin'ny jiosy. Ary eto ilay mandrovitra fitafiana tsy olon-tsotra fa ny faratampona mpitondra fivavahana jiosy dia ny mpisorona be. Hany ka tsy gaga raha ny olona hoe fanamelohana ho inona moa ho faty ny tandrify an'izany. Faratampony satria miteny ratsy an'Andriamanitra, manao miteny no mitovy amin'Andriamanitra. Ary izay le lohevitsika hoe ny mahazanak'Andriamanitra. Fantatra Jesosy tsara ny tena ho vokatra zany, fa izy tsy afaka miala marina satria zany mihitsy no marina, zanak'Andriamanitra izy ary natao eo ankavanany ray. Izay mahatonga ny fampianarantsika miteny hoe ny mahazanak'Andriamanitra azy ane nahafaty azy, le marina ny mahafaty azy. Tsy mba tahaka amin'ny Petera zay nandany marina, nandany telo raha tsy mbola nisy akoho naneny fanondroana. Ny an'ny Petera mbola le hoe naman'i Jesosy fotsiny no lava. Jesosy tsy afaka mandà, ankavanany ray izy. Fa Petera nandà tsy eo ankavanany Kristy. Izasianao koa le Petera ry havana. Na dia zany fotsiny ara dia tsy vitantsika ny mijoro vavolombelona. Tsy amin'ny fitsarana akory fa ary amin'ny takotakona amin'ny famondroana ary amin'ny sisistosy ary dia mandà isika. Jesosy tsy afaka mandà amin'ny tenany fa tena zanak'Andriamanitra izy. Na dia fantany ara ny fahomafy no valin'izany. Tsy vita teo nefa ny fitsarana satria tsy maintsy atolotra ny Pilato izy fa araka ny voalazantsika teo hoe tsy manana zo hanameloka ho faty ny fitsarana sy ny ejona. Nefa aza adinoina fa rehefa teanao izy dia manao ihany ny torabaty vehivavy azy nijangadjanga ohatra. Fa tiandry zareo tena halaza kokoa ny fahafatesan'i Jesosy, tiandry zareo hita maso ary tiandry zareo ombona amin'ny azy fijaliana izy, dia izay no mahatonga azy hoe tsy maintsy atolotra ho tsarain'ny Pilato. Toko 5:10 isika ry havana. Niakatra vao maraina ireo ary izy mianakavy ny lohan'ny mpisorona, ny olona, ny mpanorandalàna, ny Sanhedrin, izy rehetra feno grand complet ho izy nareo. Sao dia mbola hoe matony jiosy manontolo mitangorona ny lohan'ny rehetra, mafy ty raha tio izy Pilato. Rehefa namitaniana nefa ohatran'ny zavatra hafa. Faran'ny Pilato namitany hoe ianao va ny mpanjakan'ny jiosy? Mahazo mandà Jesosy sa tsy mahazo mandà hozy tsika? Tsy mahazo mandà amin'ny tenany izy. Voalazanao ny andinin'ny faharoa evakitsika. Ary Pilato namitany azy hoe ianao va ny mpanjakan'ny jiosy? Ary izy namalaka anao tamin'ny voalazanao. Marika toko 10:12. Tsy mahazo mandà izy. Amin'ny Pilato tao zavatra tsisy dikany zany satria Pilato manko tsy jiosy. Tsy dia mahafa-po fa inona ny ray e? Tonga koa ny olona ny ampangazy zavatra maro andinin'ny fahatelo. Tsy namaly Jesosy. Satria le zavatra maro ireo afaka lavin'i Jesosy avokoa. Fa tsy niteny izy, alao hiteny aho. Gaga be Pilato hoe tsy namaly ve ianao? Zavatra tokana ihany no eken'i Jesosy dia ny mahazanak'Andriamanitra azy, dia tsy azo nataony mandà izany. Nefa dia nanampy maro be ireo tsy niteny izy. Fa anao rehefa fetin'ny jiosy mba manambotambiny jiosy ny Pilato satria ny jiosy tena rehefa voro maro be izy mitrifana be, matahotra mihitsy ny Romanina rehefa mivavaka izy zareo amin'ny Pentecoste, Pasika sy ny sisa, sao dia hanonga-panjakana, sao dia eritreritra fikomiana satria ny jiosy tia tanindrazana. Fa nao ny Pilato manambotambany zareo dia mandefa mpifatotra anankiray indrindra fa olona tia tanindrazana. Ka ny jiosy dia mifanaraka mandrakariva fa olona tia tanindrazana no angatahana amin'ny Pilato. Dia nandeha zareo nangataka tahaka ny fanaony zany nangataka izy. Nangataka tamin'ny Pilato. Izay no mahatonga azy amin'ny dininy fahafito hoe ary nisy anankiray ilay atao hoe Barabasy nifatotra tao mba amin'ny misasany izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Ary ny vahoaka niakatra hangataka azy hanao arak'izay fanaony aminy.
rehefa nangataka ny Barabasy mijiosy Pilato nahita hevitra hoe i Barabasy anie mpamono olona alao izy alahatra amin'ny Jesosy sao dia mba Jesosy ihany mbo afaka tsy aleo ve mandefa olona tsara Jesosy ohatra ny nanasitrana nikarakara tatsy nitory-teny fa diso hevitra Pilato fatatsika tsy nanaiky ny olona fa Barabasy aminy nangatahana ary zay le olona zay le olona zay tsy tia ny marina amin'ny olona tsy tia fahamarinana amin'ny olona ary tsy manaiky amin'ny Jesosy ho Andriamanitra ho mpanjakan'ny Jiosy. Pilato nila ranondrano tamin'ny vahoaka efa zatra maka ranondrano manko amin'ny vahoaka zatra mividy masom-bahoaka na de fantany ara fa tsy meloka dia nalefa tsy afa-maina i Pilato na dia nanasa tanana ary ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy ihany navoa azy. Ianao ve ny mpanjakan'ny Jiosy voalazanao voaheloka intelo ane Jesosy fa aza donony ny tsaraina tamin'ny fitsara-piangonana izy fa namileonao faty ny azo ny tsarain'ny Pilato izy fitsarana ara-panjakana fa namileonao faty fa Pilato fetsifetsy nataony fitsaram-bahoaka mbola resy amin'ny Jesosy omboy fa Barabasy alefa asoanay ny telo ny tsaraina zany Jesosy fa tsy nahafaka azy ny mahazanak'Andriamanitra azy dia miseho tokoa ny mahampanjaka azy manomboka amin'ny 40 amin'ny toko 12 miaramila mitondra azy nampitafy azy lamba volomparasy zany lamba fitafian'ny mpanjaka rehefa mianjaika tamin'izany fotoana zany nanao sady boninahitra tsilo zareo ary tena miseho fa mpanjaka hafa kely satry boninahitra hafa kely fanandratana hafa kely rehefa nombona tamin'ny fijaliana izy dia nasiana ankavisy ankavanana tahaka ny mpanjaka tsy mandeha irery fa tsy maintsy misy olona foana ankavisy ankavanana ary ny fanao koa rehefa maty ny mpanjaka tamin'izany fotoana tsy maintsy vondorona miaraka aminy ny andevo ary manolo tena mihitsy ny olona ho faty miaraka amin'ny mpanjaka voninahitra zany tamin'izany fotoana nisy olona koa tankavisy ankavanan'i Jesosy ary zay nagaga ry hapa tena fomba ny mpanjaka mihitsy natao taminy saingy fomba mpahoriana satria famonjena ho antsika zany nataony Satana amin'izay mba hiemitra Jesosy tsy anaiky ny famonjena inona moa tsy natao taminy kanefa nasiana soratra hoe mpanjakan'ny Jiosy ihany izy ary zay ny zavatra mahagaga napetaka tao ihany hoe mpanjakan'ny Jiosy izy izay ry hafana le Jesosy inonao le Jesosy nahiloky ny olona reny rorano ile natolotra teo an-tanan'ny jiolahy rehetra izay le Jesosy ka naintsika le mieritreritra Jesosy dia adinitsika le Jesosy le zanak'ondry le Jesosy le tsy nahefa na inona fa nandefitra tamin'ny zavatra rehetra nafon'Andriamanitra ho antsika n'izany izy niteny hoe Eloi lama sabakthani Andriamanitra nahoana dia nafoy ahy ianao zany rehetra zany anefa miteraka fanekemponoana rehefa afaka ny aina andeha vakitsika ny 7:30 hatramin'ny 7:30 marika toko 12:70 7:30 hatramin'ny 7:30 ary Jesosy niantso tamin'ny fohy mahery dia afaka ny aina ary nihefitra lamba tao amin'ny tempolo dia nitritraka ny zararoa hatrany ambony ka hatrany ambany ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny raha nahita fa afaka toy izany ny aina dia nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy rehefa niantso tamin'ny fohy mahery Jesosy amin'ny fandresen'ny Satana dia afaka ny aina ny efitra masina tao amin'ny tempolo mampisaraka ny efitra masina indrindra sy ny efitra masina dia nisaraka manambara fa tsisy tsonya ny fiavah amin'ny Jiosy sy ny Kristianina ny masina indrindra sy ny masina antonontonony fa iray amin'ny fahamasinana ao amin'ny Kristy niteraka fanekemponoana ary tsy ny Jiosy nanao fanekemponoana fa ny miaramila manamboninahitra zay verina fa maditra zay verina fa mpamon'olona le avy namantsika azy mihitsy ary zay ny hery ny mahazanak'Andriamanitra io nanaiky fa tena zanak'Andriamanitra ary marina tokoa namonoana azy fa zanak'Andriamanitra izy nanao fanekemponoana voalohany tsy ny apôstôly sy ny mpanaradian'i Jesosy fa le kapiteny tsy Jiosy
kapiteny Romanina marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy. Ianao koa ry havana anaketry, aiza ny finoanao? Ekenao ve efa mahazanak'Andriamanitra azy io na dia tsiritsiray amin'ny olona? Mety tena aminao ny olona hoe raha matanjaka zany Jesoanao zany dia sy avy mandresy ny coronavirus sy ny sisa. Zany koa ny ataon'ny olona tamin'ny andro io. Zany nge nataon'ny olona teo. Ianao rehefa mahevarava amin'ny tempoly, midinanao miala amin'ny hazo fijaliana eo. Ny sitrapon'Andriamanitra tsy sitrapon'olombelona mandrakarivo. Ny programan'Andriamanitra dia ny ara-panahy aloha, ny famonjena ho anao izay manorina toerana ho anao anan-danitra. Ny fahavalinao mety tsy fahavalin' Kristy. Satria betsaka zao ny manenjika hoe ataova ary vavaka anareo ray mahay mivavaka rehetra io ialana amin'io. Teniteny foana na amin'ny aina aman-jery na amin'ny telefona na amin'ny andalam-be. Sao dia teny ratsy ny fanahy masina ny afaranao. Sitrapon'ny tompo hafa. Malemy mba hamonjy antsika izy. Fantatrao ve ny dikan'ny fahafatesan'ny tompo? Tsy andeha hiady amin'ny coronavirus mihitsy ny nahafatesan'ny tompo fa ampandresy anao ny fahotanao. Mbola mitazona zany fanekempinoana zany ve ianao? Maty izy ka nalevina. Izay le Andriamanitsika. Fa rehefa mitsangana izy dia miala amin'ny fahotanao ianao. Izany le zanak'Andriamanitra. Ary zany ny antony namonoana azy dia ny mahazanak'Andriamanitra azy. Mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao? Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha hifona eo anatrehan'ny tompo isika ry havako, raha nandre izany fampianarana izany satria tsy sahy ny joro vavolombelona ny amin'izany fahafatesan'ny tompo izany izaho sy ianao. Jesosy Kristy tomponay io, ny mahazanak'Andriamanitra anao no namonoana anao. Izany no antony fahafatesanao. Tena Andriamanitra ianao, satria mitovy amin'Andriamanitra ary tena zanak'Andriamanitra. Ny marina izay nasehonao no antony nahafatesanao noho ny fijoroana ho vavolombelona. Ka notsaraina teo anatrehan'ny mpisorona be, notsaraina teo anatrehan'ny Pilato, tsy namaly ianao tamin'izany rehetra izany, tsy nanday ianao Jesosy, fa nanaiky ny mahazanak'Andriamanitra anao. Izany rehetra izany dia niafara tamin'ny fahafatesanao, nanoloranao ny tenanao, hombohina teo amin'ny hazo fijaliana. Ny mpanaradianao Tompo dia tokony hanana izany fahasahiana toy izany tokony hijoro amin'ny marina tahaka anao Jesosy Kristy Tompo. Indrisa nefa Tompo, fa tsy izany nataonay. Ny fombanay dia tahaka izay nataon'ny Petera, mandanao izahay rehefa hitanay fa hiatra manaina ny fanarahana anao. Fiatsaram-belatsihy ny mampianatra ao anay tsirairay, na dia tonga mivavaka isan'alahady. Miseho mpanaradianao izahay amin'ny fomba mampanaonay, fa tsy sahy mijoro ho vavolombelona fa ianao ny mpamonjy. Tsy matoky ny mahazanak'Andriamanitra anao izahay, ary tsy sahy manao fanekempinoana anao eo anatrehan'ny olona sy ny mpanenjika mahasamihafa. Mifona Tompo, fa heloka eo anatrehanao izany, tsy fahasahiana mijoro amin'ny marina izany. Fantatray fa mitondra fahafatesana ho anay izany, ary fanaovana zava-poana ny fanoloranao ny tenanao.
mamindrafo aminay Jesoa indreto izahay miaiky ny fahadisoana eto anatrehanao eto apototry ny azo fijalianao izay nahafatesanao mieno ny vavaka tsirairay avy Jesoa ka amindrao fo izahay ankehitriny izahay raha nandre izany fampianarana nomenao avy amin'ny tantarany amin'ny nahafatesanao izany voniny izahay ny anambara ny finoana indray hanaiky ny mahazanak'Andriamanitra anao ary joro vavolombelona fa izany fahafatesanao izany Tompo no entinay mandresy ihany koa ny zavatsarotra izay tsy maintsy lalovanay sy iainanay raha mbola ety amin'izao tontolo izao toko anay izany koa dia ampianary izahay ahay antehatra aminao tsy hitady famonjena any ankafa intsony fa aminao Jesosy Kristy izay maty ho anay hamonjy anay dia izany Tompo ny vavakay asandratray ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. ho antsika zay ny bebaka marina tokony mitsangana andeha ny teny somafaly fa mafany fahotantsika ny Tompo hoy ny apôstôly masina koa iraka solon'ny Kristy izahay mampangataka aminareo solon'ny Kristy izahay ka mangataka aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo i Kristy izay tsy nalaota efa nataony ota hamonjy antsika fa zany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika tamin'ny rany Kristy. Koa raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra toloka indreo efa tonga vaovao ireo noho izany ariavana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo koa samia mideran'ny Tompo ianareo sambatra ny olona izay voavela amin'ny elony sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy aminy amen. Petraka amin'ny fifaliana isika Soran'Andriamanitra isika ny nahavitana izao zoma masina izao ny raha mpitso asabotsy riavana dia isa-tokantranontsika manao fahanginana ny fandaharana dia mitovy amin'ny teo ihany alefa amintsika amin'ny ianao manjery ihany mifampizara zany isika mitarika fotoana dia rojom-bavaka nataontsika aorian'ny vakiteny tsy voatery isy anazava kory re teny soratra masina satria mahazava be izy ao marika toko fahadimy folo andininy faharoa efapolo hatramin'ny fahafito amby efapolo momba ny fandevenan'i Jesosy ka tsy asiana toroteny fa raha vao vita ny vakiteny vita ny saorina ny tompony filazantsara rojom-bavaka nataontsika ilany alalin'ny hira faharoa amby enimpolo amin'ny efajato raha mbola misy tsy mbola nahavita ny vavaka dia tohizina amin'ny telo amin'ny fitopolo amin'ny efajato no ataontsika raha pitso amin'ny ora mahazatra ny ilo hevitra dia hoe maty ny Tompo misy hatrany ny momba azy maty ny Tompo misy hatrany ny momba azy hitsangana isika marina zao fotoana zao riavana 5:30 ny iray oraintsika ny andininy voalohany sy ny andininy farany ny andininy voalohany sy ny farany dia tolotra ny tsodrano 5:30. Matukiana,
Tiran'Andriamanitra ho anao zao tsodrano izao. Ataon'Andriamanitra ho lohany ianao fahatsirambony, ataony manana ambiampy ianao, ary andidiny fitahiny aminao izy amin'ny tokantranonao. Ho tahinao raha miditra, ho tahinao raha mivoaka, ho tahina ny arinao sy ny vilianao, ho tahinanao an-tanà, ho tahinanao an-tsaha. Ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny fampiraisana ny fanamasina hita ianao sy ny taranakao, ka ho tahina izay miaraka aminao sy ny ateraky ny kibonao. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.